Miarabantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manonona ny fiadanana ho amin'ny tsika tsiraray avy tonga sondra ao anatin'ny sekolim-pitahiana ary mirara ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ary indrindra eo amin'ny fiainam-pirenentsika. Avy hatrany dia hivavakantsika mipetraka an'izao fifampahirezan'izao indray eo an-tanan'Andriamanitra. Raha tsara indrindra amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy Tompo misaotra sy mankasitraka ary mameo voninahitra anao ny amin'izao fotoana andrenesana ny teny fahamarinana. Misaotra indray ny amin'ny loha hevitra nomenao amin'ny herinandro ity, misaotra ny amin'ny arem-pitahiana voamanao amin'ny isam-piankonana ary indrindraindrindra ho amin'ny firenena. Raha sy ny dera sy ny laza ny voninahitra mandrakizay mangataka ny fanahinao izay hanampy anay hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Iresaka momba ny fahatahorana an'Andriamanitra amin'ity sekolim-pitahiana ity izay inoko fa hitahian'Andriamanitra antsika izany toe-panahy izany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10:4-telopolo ka hatramin'ny 5:30 tantarana lehilahy anankiray atao hoe Kornelio. Izao mivaky ny teny maran'i Jesosy. Ary Petera ny lohabavaka nanao hoe, hitako marina tokoa zao fa tsy mizaha tavan'olon'Andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Petera dia miresaka momba ny Kornelio izay nanirahan'Andriamanitra azy. Kornelio dia miaramila Romanina izay voalaza fa nahakasika amin'ny fon'Andriamanitra ny fijoroany ary Andriamanitra tenany mihitsy zany hoe ny fanitronana mihitsy ny naniraka amin'ny Petera ampepita ny famonjena mba hahatonga ny Kornelio jentilisa andray an'i Jesosy sy ho vita batisa. Voalaza eto fa tsy mizaha tavan'olon'Andriamanitra fa izay matahotra azy no ankasitrahany. Ary voalaza fa Kornelio dia natahotra an'Andriamanitra ary nankasitrahan'Andriamanitra izy tao anatin'izay toe-panahy izay. Ny firenentsika inko dia mila an'izay fiaina-patahorana an'Andriamanitra izay. Ao amin'ny 5 ny anaran'i Jesosy ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra Kornelio mba amin'ny ankonany rehetra ka nanao fiantrahana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandraikariva. Zavatra telo no voalaza eto: mpivavaka Kornelio, mpanao fiantrahana izy ary olona natahotra an'Andriamanitra. Fototra mampijoro ny vavaka sy ny famafazana tsy tokony ho sarahana ny fahatahorana an'Andriamanitra. Fantatsika tsara ny prinsipa amin'ny famafazana sy ny fijinjana ary fototra izany atao amin'ny sekolim-pitahiana. Ao anatin'ity asan'ny apôstôly ity dia voalaza zany fa fototra mampijoro ny famafazana izay ataontsika ny fahatahorana an'Andriamanitra. Tahaka ny ahoana zany fahatahorana an'Andriamanitra zany. Ao amin'ny Joba toko 4:1-20 Baiboly dia milaza amin'ny anaran'i Jesosy hoe, fa ny mason'Andriamanitra dia mijery ny alehan'ny olona ary mahita ny diany rehetra izy. Ny fahafantaranao fa misy Andriamanitra ary ny fahafantaranao fa mijery sy mahitanao izy dia tokony teraka ilay toe-panahy fahatahorana an'Andriamanitra. Satria ny zavatra ataonao, ny zavatra saintsainao sy ny zavatra teneninao dia misy ilay tokana izay tsy hita maso manatrika, mandre, mahita ary maheno izay rehetra ataonao dia Andriamanitra zany. Ao amin'ny Isaia toko 7:17 dia Andriamanitra mihitsy miteny hoe, ny fahatahoranao izy dia didin'olombelona ampianarina azy ihany. Teto Andriamanitra nilaza fa tsy tokony ho didin'olombelona ampianarina fotsiny eo amin'ny samy olombelona ny fahatahorana azy, fa tokony ho misy fifandraisana lalina amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Genesisy 42:18 ny anaran'ny Tompo hoy Josefa, zao no ataovy dia ho velonareo fa za matahotra an'Andriamanitra. Anisany tsy ambarantelon'i Josefa izay fantatsika ny fiainany niainga tany amina lalam-piainana tsy takatry ny saina tsara fefara dia nisy tsy ambarantelo tao natahotra an'Andriamanitra izy. Ary vokatra izay fatahoran'Andriamanitra izay ao amin'ny Genesisy 39:2 anaran'ny Tompo, ary Jehovah nomba ny Josefa dia lehilahy nambinina izy. Io fomba an'Andriamanitra tamin'ny fanotronana io dia teraka avy amin'ilay toe-panahy matahotra an'Andriamanitra. Tahaka nahoana ny fomba nanehoan'i Josefa fa niaraka tamin'ny Andriamanitra ary na tsy hitany maso azy dia teo Andriamanitra mahita sy mahafantatra izay ataony. Hoy izy ny Genesisy 39:9 naran'i Jesosy, koa ataoko ahoana ny anao izany raha tsy lehibe zany ka hanota amin'Andriamanitra. Rehefa tonga teo amin'ny isan'andro ny fakapanahy dia
nijery ny fifandraisany tamin'Andriamanitra Josepha ary laza hoe tsy hanota aminao ara vehivavy ndrao ho lasa faratsiana eo amin'ny fifandraisako sy Andriamanitra zany fanapa-kevitro zany. Ny fijoroany Josepha tety dia tsy hoe noho ny fiarahamonina na ihany koa hoe noho ny Potifara hoe malahelo amin'ny tompom-bady na ihany koa hoe noho ity vehivavy ity izay manana aretina marary mety maratra-po manana olana tsy hoe noho ny amin'ny anjara voatendry fe ny voninahitra rapitso ihany koa ny fijoroany Josepha fa no Andriamanitra. Zay le hoe fahatahorana an'Andriamanitra. Ary hatrentsika dia miresaka momba ny fatahoran'Andriamanitra amin'ny testamenta taloha raha ny andalatsotra masina vakitsika teo ankoatra n'lay fiainany Cornelio. Nefa Cornelio koa dia mbola ao anatin'ny testamenta taloha ambara-patonga ny Petera nampiasain'Andriamanitra nampandray an' Jesosy azy voatanteraka teo amin'ny Cornelio ny testamenta vaovao ny ainany manokana. Iresaka momba ny firenena izay matahotra an'Andriamanitra. Ozy izy ny salamy fahatelo amin'ny telopolo ny andininy favalo ny andininy fasivy dia dinganina amin'ny andininy faharoambe folo ary dinganina amin'ny andininy favalo ambe folo. Minaran'ny tompo aoka tahotra an' Jehovah ny tany rehetra fa izy no niteny dia ary zany, izy nandidy dia nitoetra mafy zany. Sambatra ny firenena izay manana an' Jehovah ho andriamanina, indro ny masin'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy mba amela azy raha misy mosary. Tena vahaolana ho amin'ny firenena ny fahatahorana an'Andriamanitra. Baiboly dia milaza ozy ny mpanao salamo hoe ny olona izay matahotra an'Andriamanitra hony dia matahotra an'Andriamanitra satria Andriamanitra namorona an'le olona, namorona an'le tany, namorona an'le toerana. Zany hoe misy fandraisany amin'ny maizy azy an'Andriamanitra le fahatahorana an'Andriamanitra. Ary vokatra izay dia sambatra amin'ny dikateny fototra izy dia hoe voatany firenena izay matahotra an'Andriamanitra. Ary voalaza eo amin'ny andininy favalo ambe folo ny mason'Andriamanitra ozy izy nitsinjo izay matahotra azy ary mamela azy raha misy mosary. Tonontsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo afaka mosary ny firenena amin'ny anaran'i Jesosy ary indrindrindrindra miainao amin'ny fatahoran'Andriamanitra ny mponina sy ny mpitondra ary zasy ianao anatin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Iresaktsika ny amin'ny fiovana izay nentin'ny fanamasina eo amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ny communion dia vokatry ny famonjena ary ny communion dia tanteraka rehefa tafiditra ao anatsika ny fanamasina. Raha tsy nyvonjena isika dia tsy possible ny communion. Zay no mahatonga ny communion miteraka famonjena satria avy amin'ny famonjena ny communion ho amin'ny famonjena. Isika rehefa nandray an' Jesosy dia vovonjy nandray famonjena ary lasa fantsona amonjen'Andriamanitra ny hafa. Rehefa mivavaka zany isika dia tsy hoe satria te hahazo valim-bavaka fa mivavaka isika satria misy fiatraikany ho an'ny hafa ny fijoroantsika avy amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ao anatin'le vavaka, mivavaka ho an'ny hafa. Samoela zao dia nilaza mihitsy hoe sanatria ozy izy raha hanota amin'i Jehovah ka tsy hitsahatra tsy hangataka ho anareo. Tao amin'ny dingan'ny fampiasan'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha Samoela no nafantatra fa mila mangataka ho an'ny olona izy, zany hoe ny fahatahorany an'Andriamanitra na tonga azy nangataka ho an'ny vahoaka ny Israely. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:35 ihany koa Baiboly dia milaza minaran'i Jesosy hoe Mosesy no nirahan'Andriamanitra. Ny fampiasan'Andriamanitra ihany koa dia fanirahan'Andriamanitra. Le Cornelio ndrasantsika teo dia mbola tafiditra an'le hoe fampiasan'Andriamanitra satria mbola tsy nandray fanamasina izy. Fomba fitenin'ny Baiboly hoe fampiasan'Andriamanitra io le hoe nirahan'Andriamanitra. Ao ambadik'izay fanirahan'Andriamanitra zay dia misy fatahorana an'Andriamanitra, zany hoe lay olona izay irahan'Andriamanitra dia matahotra an'Andriamanitra maniraka azy. Galatia 4:4 aminaran'i Jesosy rehefa tonga ny fotoan'andro dia nirahan'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy nateraka tao ambany lalàna. Jesosy ihany koa dia nirahan'Andriamanitra sy nampiasain'Andriamanitra fa mbola mihoatra rehefa teo ny fanamasina. Jaona 10:36 aminaran'i Jesosy moa izay no asiany ray ka nirahanao amin'izao tontolo izao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao satria izao zanak'Andriamanitra. Jesosy sady nirahan'Andriamanitra tahaka an'ireo mpanompo tao amin'ny testamenta taloha izay nampiasain'Andriamanitra fa mbola mihoatra satria teo amin'ny batisa no nikonfirmena fa nidina teo amin'i Jesosy ny fanahin'Andriamanitra lasa fanamasina nanamasina ary nomena antsika koa mba anamasina antsika. Nanomboka teo amin'i Jesosy zany ny fanahy
na ny fanan'Andriamanitra dia lasa fanahy masina nanamasina antsika sady naniraka atsika. Isika koa dia tahaka an' Jesosy izay nirahan'Andriamanitra satria Jesosy koa no naniraka antsika. Ny fahatahorana an'Andriamanitra tamin'ny dinga ny fampiasan'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha io dia manosika vavaka. Io le atao amin'ny Samuela, io le atao amin'ny Cornelius izay vakintsika fa mpivavaka tsara izy. Tao amin'ireo olona niavaka ny testamenta taloha izay natahotra an'Andriamanitra ka tery ao anaty hivavaka ho an'ny firenena, ho an'ny vahoaka sy ho an'ny mponina. Rehefa tonga kosa ny famonjena izay nataon'i Jesosy, nomena antsika ny fanahy masina dia lasa possible ny communion ary nisy dingam-piovana nentin'ny communion teo amin'ny lafiny fahatahorana an'Andriamanitra. Azadino fa ny fanahy masina no mahapossible ny fifamelan-keloko. Zay le nytenen'i Jesosy eo amin'ny Jona 20. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy niariva maika ho eo mpianany ny zara fiadanana ary nitsoka fofonaina mba hahatonga mpianatra andray ny fanahy masina. Ary avy hatrany dia niteny izy hoe na elokiza na velanareo izy dia voavely zany. Ny kapasité amela eloka dia tamin'ny alalan'ny fanahy masina niditra teo amin'ny mpianatra. Dikan'izay le fahatahorana an'Andriamanitra mampivavaka ho an'ny hafa dia niova teo amin'ny fotoana ny idiran'ny fanahy masina teo amin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra sy kristianina satria lasa vavaka ialohavan'ny famelan-keloka sy vavaka misokatra ho amin'ny fanasitranana. Sarotra tao amin'ny testamenta taloha ny fifamelan-keloka fa no amorainy zany rehefa teo ny fanahy masina. Nanova tanteraka ny resaka intercession zany ny fifamelan-keloka satria zay avelanao eloka no afaka entinao amambavaka tsara. Mbola hitantsika reo avy eo amin'ity partie manaraka ity hoe ohatry ny ahoana le fifandraisana sy ny fahasamihafany ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Iverina kely amin'ny asan'ny apôstôly toko 12 tsika momba ny Cornelio minaran'ny tompo hoe ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba amin'ny ankonany rehetra ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva. Atraiza ny fiovana ny ainan'ny Cornelio natahotra an'Andriamanitra talohan'ny batisa sy taorianan'ny batisa, zany hoe melohan'ny fahatongavan'ny petera nampiasain'Andriamanitra sy ny rahan'ny fanotronana itoro ny famonjena sy hampandray an' Jesosy an Cornelio sy ny taorianan'izay. Ao amin'ny testamenta taloha dia fampiasan'Andriamanitra ny fiantsoana azy. Aty amin'ny testamenta vaovao dia communion avy amin'ny famonjena, fidiran'ny fanahy masina ao anatinao, fanjakan'Andriamanitra ao anatinao, fototra résurrection. Samy fahatahoranaN'Andriamanitra izy ireo. Zany hoe na ny olon'ny testamenta taloha na ny olon'ny testamenta vaovao na ny olon'ny testamenta ankehitriny dia isika dia samy afaka miaina ny fahatahoran'Andriamanitra fa misy fahasamihafana izay nentin'ny fanahy masina ary izay no resantsika amin'ity anio ity. Samuela zao dia nivavaka ho amin'ny vahoaka. Cornelio koa na dia romanina sy gentilisa aza satria ny baiboly dia miteny fa mpivavaka tsara izy dia nivavaka ho an'ny ankonana izy, nivavaka ho amin'ny manodidina izy, vavaka ao an-tanàna zay nisy azy izy. Aty amin'ny testamenta vaovao kosa dia lasa mivavaka ho amin'ny famonjem-panahy, zany hoe misy fietraikany any amin'ny famonjem-panahy amin'izay le vavaka ataonao. Lasa misy fietraikany amin'ny famonjena. Zay le voalaza antsika tery ambony hoe avy amin'ny famonjena no ndraisantsika amin'ny fanahy masina ary amin'ny alalan'ny fanahy masina indray no iainantsika le famonjena sy ahafahan'izay famonjena izay izara sy paritaka eo amin'ny fiainan'ny hafa. Cornelio zany talohan'ny batisa amin'ny fanahy izay voarainy dia mpivavaka tsara ho amin'ny manodidina azy. Fa rehefa nandray fanahy masina izy dia lasa mivavaka tsara ho amin'ny famonjem-panahy ny manodidina azy. Ary zay le resantsika amin'ity anio ity, lay fototra fahatahorana an'Andriamanitra avy amin'ny communion dia ahatonga ny zavatra ataontsika misy ifandraisany sy misy fiatraikany amin'ny lafiny famonjena ny hafa. Na amin'ny lafiny famafazana ihany koa satria voalaza fa mpanao fiantrano Cornelio dia malahelo izy ny fiainan'ireo olona manodidina azy, miantra tena hoe onena, nisy compassion tao amin'ny Cornelio dia manao asa soa izy, mizara n'izay fananana misy teo an-tanana izy amin'izay rehetra ory, tsy manan-kitafo tsy manan-kohanina teo amin'ny manodidina. Fa rehefa nandray fanahy masina i Cornelio dia le fahatahoran'Andriamanitra tao anatiny lasa natonga azy amafy isy fiatraikany eo amin'ny famonjem-panahin'le olona zay ampiny.
zany hoe tsy vitany hoe nanampy an'le olona manodidina amin'izay Kornelio fa lasa nitory an' Jesosy satria nanana an' Jesosy izy. Vokatry ny fampiasan'Andriamanitra sy ny fanirahan'Andriamanitra le fahatahoran'Andriamanitra testamenta taloha. Ny aty amin'ny testamenta vaovao avy amin'ny communion sy ny fandraisana ny fanamasina kosa dia vokatry ny fanamasinana ny fanamasina. Tany amin'ny testamenta taloha zany dia mpanompo irahan'Andriamanitra. Aty amin'ny testamenta vaovao zanak'Andriamanitra irahan'ny rainy. Ianao io resahako io, za ihany koa. Ny testamenta taloha dia ao anatin'ny fon'ny olona dia hoe ny mamerina ny olona ho amin'Andriamanitra. Ao amin'ny testamenta vaovao kosa dia mamerina ny zanaka very mba ho ity indray, mamerina ny zanaka maty mba ho velona indray, tahaka ny fanehoan'i Jesosy ny ao am-pon'ny ray tamin'ilay fanoharana momba ny zanaka adala izay nomeny. Ao amin'ny Isaia 2:12 ny anaran'i Jesosy, ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra ao aminy dia ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an' Jehovah. Ao amin'ny testamenta taloha dia ny fanahin'i Jehovah no nitondra n'ilay fahatahorana an'Andriamanitra araka ny fampiasan'Andriamanitra sy ny fanirahan'Andriamanitra n'ilay olona. Satria Andriamanitra mampiasa izay ny rahany ary ny fanahin'Andriamanitra no mampisy an'izay fahatahoran'Andriamanitra izay ao anatin'ny mpanompony. Aty amin'ny testamenta vaovao indray somary niova kely ao amin'ny tantara ao amin'ny Petera 2:17 naran'i Jesosy, nomeny herin'Andriamanitra ao antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarana. Lasa ny herin'Andriamanitra nanome antsika ny toe-panahy fahatahorana an'Andriamanitra. Avy izy hery io Jaona 1:12 dia milaza amin'n'anaran'i Jesosy hoe fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery mba ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Izay nandray an'i Jesosy dia nomena hery ary avy amin'io hery io dia lasa zanak'Andriamanitra isika sy lasa manana toe-panaraka an'Andriamanitra atao hoe fahatahorana an'Andriamanitra avy any anaty. Izay miaina ao anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra zany dia misitraka ny fanotronan'Andriamanitra amin'ny fombany. Tahaka ny Josefa izay voalaza fa sady natahotra an'Andriamanitra izy no nijoro ary Andriamanitra nomba azy sady nambinina izy. Izay dinga ny fahatahoran'Andriamanitra tamin'ny andron'i Josefa, Samuel hatramin'ny Kornelio io dia vokatry ny fampiasan'Andriamanitra sy ny fanirahan'Andriamanitra. Ny fanahin'i Jehovah no manampy an'izay fahatahoran'Andriamanitra izay. Fa aty amin'ny testamenta vaovao izay nandray an'i Jesosy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra ary io hery io indray no lasa manome an'ilay toe-panahy dia ilay toe-panahy io lasa avy any anaty avoaka. Ary eto misy karazana fampitahana izay inoko fa anampy antsika be dehibe ao anatin'izay hoe fahasamihafan'ny dingana atao amin'ny testamenta taloha sy ny aty amin'ny testamenta vaovao. Ny jentilisa zao dia manao zavatra ho an'ny tenany, fa ny jiosy araka ny fanekena taloha dia manao zavatra ho an'ny hafa, izay le hoe tahaka ny tenanao. Ny jentilisa dia manao zavatra mba hisongadina, fa ny jiosy manao zavatra mba haneho an'Andriamanitra. Ny jentilisa dia manao zavatra tsy misy Andriamanitra, fa ny jiosy kosa manao zavatra misy Andriamanitra. Aty amin'ny testamenta vaovao dia zao tontolo izao manao zavatra ho an'ny tenany, fa ny fanjakan'Andriamanitra kosa dia mampanao antsika zavatra ho amin'ny tanjona famonjam-panahy izay nataon'i Jesosy. Zao tontolo izao manao ny zavatra rehetra tsisy resaka famonjena, fa aty amin'ny fanjakan'Andriamanitra kosa tsika manao ny zavatra rehetra tsy maintsy misy resaka famonjena. Zao tontolo izao misaina ny tany, ny fanjakan'Andriamanitra misaina ny fanjakan'ny lanitra. Zao tontolo izao misaina nofo, fa ny fanjakan'Andriamanitra misaina fanahy. Amen. Mino fa voatantsika satria ankasitran'Andriamanitra izay matahotra azy, ary sambatra ny firenena izay matahotra an'i Jehovah fa voatazy olona izay. Mino koa fa misy fitahin'Andriamanitra vokatra azo tsapaitanana indray ateraky ny fanairan'ny tompontsika amin'izany hoe fandehanana amin'ny fahatahorana azy. Manana tombony zasy ianao satria fanamasinao anatsika izay manamasina antsika dia amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra nanome ny fahatahorana azy avy ao anaty, mihoatra noho ny testamenta taloha ny testamenta vaovao, tena mihoatra lavitra. Dia mino fa anaraka antsika ny fitahin'ny tompo, anaraka antsika ny fanambinan'i Jesosy, hitombo ny fijoroanao, ho tahin'Andriamanitra ianao araka ny fijoroanao. Taontsika metraka mambavaka an'izay fampahirezan'izay. Ray tsara indrindra amin'anaran'i Jesosy, sotra betsaka amin'ny tombo amin'ny fahatahorananao izay, nomenao anay ny fanazavana ny ao am-ponao fa tena zavatra faran'izay goavana sy misongadina eo amin'ny fiainanay ao anatin'ny fananana an'i Jesosy, ny fiasan'ny fanahy dia ny fanahinao tonga fanamasina manamasina anay, tonga anay atahotra anao ho amin'ny dingan'ny
fanaovana ny zavatra rehetra ho an'ny hafa fa indrindraindrindra ho famonjem-panahy ny hafa nohony amin'ny fanjakan'andriamanitra nohony amin'ny fiainana mandrakizay so raha betsaka fa manomboka amin'nytianyity indray dia tairinao zay fa raha hivavaka sy anao asa fiantrana sy asa famafazana dia fototra fatahorana anao araka ny fanamasina aty anatinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Mahita ny tanan'Andriamanitra mitsotra indray mitany fiainatokatrantsika tsiraray avy ny asa mandrarà ny fandraharana indrindraindrindra ny tany firenentsika ny firenena izay misy atsika ny tanàna ny faritra izay nametrahany tompo atsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy manonona inkio fanasitranana fiadanana fafenony ny fahasoavana amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy verina masina sy manan-kery avy Nazareta samy ho tain'Andriamanitra daholo tain'i Jesosy.